Andriamanitra. Namorona ny tany sy ny lanitra Andriamanitra. Dia teo ny fanan'Andriamanitra, teo ny fanahy masina. Rehefa amorona Andriamanitra, amorona zavatra anankiray ngeza be, dia tsy maintsy eo ny fanahy masina, tsy maintsy eo ny fanahy masina. Ny fanahy masina dia manana fanapahana ma-Andriamanitra mpamorona azy. Hoy ny voalaza amin'ny Baiboly eto, eo amin'ny Genesis 1:1-5. Ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary aizina ny tambonin'ny lalina, ary ny fanan'Andriamanitra tambonin'ny rano. Taiza hoy ny fanahy masina? Tambonin'ny rano. Ary Andriamanitra nanao hoe misy mazava dia nisy mazava. Rahalahy sy anabavy androany, rehefa isy zavatra hoforonon'Andriamanitra ao amin'ny fiainanao, isy zavatra hoforonon'Andriamanitra amin'ny tokantranonao, amorona zavatra goavana, zava-baovao eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Rehefa amorona zava-baovao eo amin'ny fiainanao Andriamanitra, dia alefan'Andriamanitra aloha ny fanahy masina, alefan'Andriamanitra ny fanan'Andriamanitra. Omba eo amin'ny fiainanao, hiaraka eo amin'ny fiainanao. Raha resy lahatra manaova amen na mafy amin'izany. Amen, amen, amen. Andriamanitra tsy mamoroporona zavatra fahatany. Saika itony vavolombelona. Ia inona zavatra nataon'ny tompo tao inona? Io dadanay. Aleluia, ny oviana. Androany niantsanatao dia satria izany no examen dia nanolorany teny tao amin'ny Baiboly dia nataony hoe taito. Kanefa nivavaka be ho azy mihitsy anao maly. Tena mivavaka izay tena mivavaka be taboty. Mihitsy ny finoanareo le omaly hoe tena tsy maintsy miovy dada. Miovy e. Aleluia. Lasa nefa izy nasika be zany teo aloha. Ie, mitreritrerina foana dia nanaovanareo le vavaka distance be omaly le niaraka masina iny. Ie, tamin'iny mihitsy tena izy ary tsy mameranay mivavaka mihitsy. Tena tata betaka tata Jesosy Pasteur Hery Tiana betaka tokantranonay. Aleluia. Tata Jesosy. Tompo zany ka. Tena efa hiatrika le examen le zanako. Zay tena efa hoe ahoana ny atao. Nandefa vola izy, mbola tsy atatrany fa nandefa vola belabe izy dia nanome an'izay zavatra izay dia teneko mihitsy zany tsy vavolombelona amin'ny Pasteur. Ie, name vola dia nitody-drano name salamo 38 ny teny hoe io kiny endry fa tena izanany io kiny endry dia saisay fa nefa izy tena mikontra fivavahana Pasteur tena mikontra anay izay raha tsy avelany. Aleluia. Tiana Randriarimalala Vahao. Inona ny vaovao mahafinaritra ao iny? Fitana olona any Mpaminany dia dorovavy andro fa tena sikana siva teto amina teto aminamonjana fa tena sikana tanteraky izy. Ie, tena lasa robotra tena mihinana tena sy mihinana anaka. Fa rehefa nivavahana taty dia mety nataoko am-piangonana dia tena sikana verina normaly na misy oviana ny sikana. Aleluia. Androany. Fa narary izy efa ray volana teo izy narary fa androany efa tena salama be tena le vavaka malinareo le hoe
ampiasao ny tanana fa tonga de misy hery ny tananareo misy fahefana. Amen, tena tanteraka reny de tena tanteraka ray aman-dreny. Halleluja. Zay no ny olombelona fa de misy fetsabetsaka. Halleluja. Mbola ho ampiasain'ny tompo de sitrana tsara le olona. Tena resy lahatra hono izy miakavy misy fa sitrana tsara sainy. roa ambin'ny folo eo izy zao no nanatinatika fa vavaka isakany sabaka sy mandeha isaka isaro le olona narary de fa hoe tena resy lahatra. Maherezy. Amen. Maherezy. Mampamangy. Yes, that's it. Yo. Rena pasteur le omaly le avy any am-piangonana iny de ira ny pasteur le vadiko manendrika be manendrika be fivavahana tonga taty an-trano amizay satria maly le zanako nisakanany hoe aza mivavaka ozy ala ozy izy le zazakely tsy mivavaka tonga taty an-trano de na vao niala tao am-piangonana de niantso izy ao ozy izy misy vola napetrako nefa izy mana hoe tranome vola tsony. Halleluja. Nametraka andray izy. De reko de vola kely ozy izy sady izy manao teny malefaka kely tena kasoa fanakasina mihitsiny izy. Efa tam'izay izy manao teny marary. Manao teny marary de dary mety tena de mikipakita be izy de anao moa zany de mandeha. De nanao teny malefaka. Nanao teny malefaka be izy maly de tonga tato an-trano be de reko nametraka vola 10 alina izy ambony latabatra de reko tonga de nahandro vary ho anay mianaka akoho izy. Maneke androano fa isy zava-baovao maneke zay mangetaheta zay mino rehetrarehetra isy zavatra vaovao misy zava-baovao rehetrarehetra de avy amin'ny fanay masina averiko indray mandeha ny zava-baovao rehetrarehetra de avy amin'inona hoe avy amin'ny fanay masina izy maniry zavatra vaovao eo amin'ny fiainana mitenena mino an'izany afanay masina miandry an'izany afanay masina fanay masina le Andriamanitra mpamorona amen amorona zavatra vaovao amorona zavatra vaovao oya hoe amorona zavatra vaovao eo amin'ny fiainam-pitiavana halleluja io vavononao potika io afaka soloana vavony vaovao io halleluja ny zava-baovao rehetrarehetra zay antsangan'Andriamanitra de inona ny alefa mialoha fanay masina rehefa andefa fifoazam-panahy'Andriamanitra ampiasa ny apôstôly izy reo apôstôly roa folo reo de na miepietra azy Jesosy aza miala eto Jerosalema alohanareo fa misy zavatra molomena anareo tsy inona koromena azy io fa inona izy io fanay masina tsotra le antony anao zava-baovao Andriamanitra anakana zava-baovao Andriamanitra de tsy navelan'Andriamanitra ialo Jerosalema aloha ry Petera reo apôstôly reo fa tsy maintsy niandry n'inona aloha izy reo fanay masina androany ny fiangonana vao ny oloko teny eniko amin'ity 29 martsa ity isy zava-baovao eto amin'ity fiangonana manerana ny Madagaskar manerana ny commune rehetrarehetra manerana ny fokotany rehetra manerana ny fahatany rehetrarehetra anao zava-baovao anao zava-baovao anao zava-baovao alleluja anao zava-baovao amin'ny fanay masina roapolo taona lasa zay nisy ny fiangonana vao ny oloko raiky amin'ny roapolo taona lasa nisy ny fiangonana vao ny oloko nanao délivrance ny napalaza atsika nivavaka ho an'ny marary ny napalaza atsika nanao sarindony napalaza atsika napalaza atsika dia misy fahagagana ny fiangonatsika
fa teneniko amin'ny fomba ofisialy anao zava-baovao ndray Andriamanitra Amen. anao zava-baovao ndray Andriamanitra anao zava-baovao ndray Andriamanitra Amen. manerana ny Madagaskar ny Amen. pasteur rehetra maro amin'ny pasteur no efa manana fanomezam-pahasoavana maro amin'ny pasteur no efa mandroka devoly fa zay pasteur mino rehetra dia tsy fanaovana délivrance fotsiny tsy vavaka ho amin'ny mararitsony fotsiny tsy le fahasoavana nananao fotsiny ao aorianan'ity séminaire androany ity izava-baovao Amen. 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 ny fanahy masina dia mamorona Zava-baovao. vaovao Efa eto izy. rehefa nao zava-baovao Andriamanitra dia mandefa ny fanahy masina izy zay le fanahy fiton'Andriamanitra zay miteboka voalohany Andriamanitra mpamorona izy inona hoe zavady Andriamanitra mpamorona izy. faharoa ny fanapahana ananany hoy ny voalazan'ny baiboly agny amin'ny Efesianina toko fahaenina fa isika tsy mitolona amin'ny nofo amandra fa amin'ny fanapahana sy ny fanjakana dia amin'ny fanaratsy aizy Eny amin'ny rivo. fanaratsy eny andrivotra inona ny asan'ny fanahy masina ny asan'ny fanahy masina dia manapotika ny fanjakan'ny aizina zany ny asan'ny fanahy masina zany ny fanapahana ananany manapotika ny fanjakan'ny aizina manapotika ny fanjakan'ny demoni manapotika ny fanjakan'ny devoly manapotika reo herin'ny maizina rehetrarehetra Efesianina toko fahaenina le vakitsika teo toko fahaenina andininy fa lay urani Fampianarana Niandri mafiana Tupuo
Amen. Mazao place. Alléluia. Ralasiana bavy. Isava-bovo iforona eo amin'ny fiainanao eo. Alléluia. Alléluia. Izy ny tena afaka mino an'izany izy. Ampianatra anareo an'izay a. Alefaso ny fanay masina elo lalana. Alefaso ny fanay masina elo lalana. Fa raha vao melo lalana ny fanay masina, misy zava-bovo mitranga eo amin'ny fiainanao eo. Amen. Faharoa, ny fanapahanana amin'ny fanay masina dia zao, miady amin'ny fanaratsy sy eny amin'ny rivotra. Ahoana hoe zavaty? Miady amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra. Raha ohatra ka voafatotsy ny toka ny vadinao, dia tsy sermonina amin'ny mamahany io. Aza mena sermonina izy. Hoe ny anareo efa tenenina fa janony ty toko ty, hitoko io ampidi-doza anareo. Tsy mahafaka ny vadinao amin'ny toka zany. Satria ny vadinao voafatotry ny toka io, dia tsy ny toka tsony mamatotra azy, fa misy hery-maiziny fanaratsy mamatotra azy. Raha voafatotry ny rongony ny zanakao, dia tsy hainao mively azy amin'ny karavasy sy ny fekibo, ny mahafaka azy amin'ny rongony. Tsotra le antony, satria efa misy inona mamatotra azy, fanaratsy sy mamatotra azy. Raha voafatotry ny sigara ianao, dia tsy nierinao intsony ny manalanao amin'ny sigara io, satria efa misy fanaratsy mamatotra anao ao amin'ny sigara. Ka na miezaka renao hiala, afaka ianao sa tsy afaka? Tsy afaka. Ny fanay masina dia nalefa. Fanahy miady amina fanahy. Averiko, fanahy miady amina fanahy. Averenao zay? Fanahy miady amina fanahy. Raha voafatotry ny fijangajangana ny vadinao, ka efa imbeda be izy mitratranao ny jangajanga, mampirafy, dia nifona taminao, mifona fa tsy hanao tsony, mifona fa tsy hampirafy tsony, mifona fa hiala amin'ny vehivavy iny aho. Avy eo izy tazanao ndray, miverina ndray amin'ilay vehivavy, miverina ndray amin'ilay lehilahy. Dia tadidio fa tsy ny ranomasinao ny mamahany io, tsy ny fitarainanao ny mamahany io, fa mila fanahy miady amina fanahy. Misy fanahy ny demonia ao, dia mila inona ianao miady amin'io? Fanay masina ny afaka hiady amin'io. Oraisin'ny fiangonana rehetany izany fanapahana izany, hidinao anatinao izany fanapahana izany. Tsika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà, fa mifanaratsy eny amin'ny rivotra. Ho afaka ny vadinao, ho afaka ny zanakao, ho afaka ny fianakavianao, amin'ny anaran'i Jesosy. Horesy ny fanaratsy rehetra. Ireo havanao voafatotry ny fanompontsampy, ireo fianakavianao voafatotry ny fomban-drazana, fivavahana amin'ny razana, ny rafozanao voafatotry ny hery-maizina, manomboka androany hariva hijoro vavolombelona ianao, manomboka androany hariva hijoro vavolombelona ianao. Horesentsika hiasa ny fanahy masina any amin'ny rafozanao, any amin'ny tanàna misy anao. Tovy alleluia. Alléluia. Afaka mijanona ianao. Mino an'izany ve ianao azafady? Afaka mijanona eto amin'ny 3 frère ianao androany. Mety any Ambohimalaza any ny tanyrazanao, mety any Akadinandriana any, mety any ambanivohitra Mahanoro any, fa eto ianao no mivavaka hiasa ny fanahy masina, amany havanao any. Ho afaka mitromba, ho afaka mitromba ny fianakavianao, ho afaka mifampisaviana, ho afaka amin'ny herin'ny demony. Halleluja. Alléluia. Ho afaka ny tanindrazanao, ho afaka ny tanindrazanao. Raha ianao tsy navahany io hatramin'izay, mety ny telefônina ny zareo ihany ianao ny teny manao hoe miovana reo ao, hajanony ny fanompontsampy, fa tsy mety afaka izy. Mety ny resaka tamin'ny fianakavianao ianao, miovana reo ao, hajanony ty trombanareo ty, hajanony ny adalanareo, tsy mety afaka izy. Mampahery ianao a, misy herin'Andriamanitra hiainga avy eto amin'ny fiangonana misy ianao, misy herin'Andriamanitra hiainga avy eto amin'ny fiangonana misy ianao. Hitodika ny herin'Andriamanitra amany havanao,
tovy alleloia. Ny zanaka voafatotsy ny rongony, ny vatinao voafatotsy ny toka, minoy ianao, minoy ianao. Izy fijoroana vavolombelona iainga avy any aminareo reo. Amen. Ianoy zaho, tsy teny marary intsony. Ahoana hoe tsy le teny marary. Isaraky sika mivady, raha mbola misotrosotro toka eo ianao. Isaraky sika, raha mbola anao antenao, tsy zany, tsy zany. Raha mbola tianao ny vadinao, raha mbola tianao ny zanakao, ny herin'ny fanahy masina dia fanahy miady amina fanahy, fanan'Andriamanitra miady amin'ny fanahiny demony, mandresy ny fanahiny demony izy. Tovy alleloia mafy zany. Haleluya. Haleluya. Sinateka mafy. Rehefa tonga tetỳ tany Jesosy dia izao ny teniny, izao ny famantarana anaraka izay mino handroka inona ozy izy? Demony amin'ny anarako. Demony amin'ny anarako izy. Izao ny teniny Jesosy, indro amanome fahefananareo, fahefananareo anitsaka mena rana sy ny maingoka, ary andesiny hery rehetra nanany fahavalo horaisinao io herin'Andriamanitra io, dia anitsaka ny hery maizina, anitsaka ny maingoko, anitsaka ny mena rana, anitsaka ny herin'ny fahavalo reto. Amen. Alleluia. Haleluya. Zany ny fanapahana, zany ny fanapahana. Ty ampahery anao a, ianao tsy olona mampalahelo zany, ianao tsy olona mampalahelo zany. Ozy izy ianao manao hoe pastera, ny avako manompo sampy daholo, ny fianakaviako jentilisa daholo, tsisy mivavaka atao mivao ny oloko ny fianakaviako, enjehany zareo amin'ny fivavahana, mbola mamady drazana daholo reo. Tena zao ny ataon'ireo, tsy tiany mihitsy a pastera le mivavaka ty, makalainy zareo a, ahilikilikily zareo a, an'izao zareo amin'ny ty ririniny ty, andeha ilalao fatiny ray. Andro hoany ianao hibaiko, ozoninao ny herin'ny devoly rehetra, ozoninao ny herin'ny maizina rehetra. Amen. Titsiketo, titsiketo, ietsika ny herin'Andriamanitra sy fanahy masina ao anatinao. Ka io famadian-drazana no makomaniny zareo atao amin'ity taona ty, rava amin'ny anara maherin'i Jesosy io. Amin'ny alalan'ny fanahy masina. Amen. Alleluia. Haleluya. Eno zao, tsy mila miteny ianao manao hoe zaho ny pastera raha vao tsy tonga any dia tsy mahazo anjara lova, zaho ny raha tsy tonga any dia hoarina tsy ho zana antsony. Tsy mila miteny an'izany, fa ny fahefana ao aminao, ny hery ao aminao. Entanao no mibaiko, rozoloko ny herin'ny famosaviany, ny filalaovam-paty rehetra, ny herina fanompo-tsapo rehetra, misy herin'Andriamanitra hiady, hietsika ny herin'Andriamanitra. Haleluya. Mafonteka ho an'i Jesosy. Alleluia. Alleluia. Zany ny fanapahana, fanapahana mampanjaka, le fanahy fiton'Andriamanitra. Alleluia. Zay no teboka faharoa. Fanapahana, fanahy miady amina inona izy teo? Fanahy miady amina fanahy. Zanako voafatotra ireo, tsy mila manome sermona azy tsony ianao, tsy mila miteny azy tsony ianao ajanony ny toka. Iady tsika androany, tsy maintsy ho resy ifanaratsy mamatotra ny zanakao, ifanaratsy mamatotra ny vadinao. Voafatotsy ny loka ny vadinao, dia ny herin'ny fanahy masina, ny herin'ny fanahy masina mahazy amin'ny fomba mahagaga. Halleluja. Fahatelo, ny fanapahan'ny fanahy masina dia mitondra fahagagana sy fanasitranana. Ny fanapahan'ny fanahy masina, zay ny maha-Andriamanitra feno azy, zay vitan'Andriamanitra ray, zay vitan'i Jesosy, dia vitan'ny fanahy masina ihany koa. Hoy ny tenin'Andriamanitra, izao famantaran'izao no anarak'izay mino, ametra tanana, anina tsara hoe? Metra tanana marary dia ho sitrany reny. Ametra tanana marary dia ho sitrany reny. Ohatra ny tapaka kely ndraika izy ao, mandeha tsara, misy tapaka kely asitina. Ho anareo le aty amin'ny faritra rehetra, raha afaka miditra amin'le amité s'appelle temple de la foi bypass, rehefa hitanareo tapatapaka ny amité s'appelle international, dia amité s'appelle temple de la foi bypass idirana itsika aty amin'ny faritra rehetra,
fa tiany mba azo antoka mety tsy dia tena tapatapaka dia ao zany nareo no mitsofoka. Manomana retour ray amin'ny telefônina koa mety. Manomana retour ray. Tsara foana misy telefônina anankiroa dia raha sanatria tsy mahazo aho raha ny sary dia mba le feo raisinareo rehetrarehetra eo zany. Fahatelo ny resako teo dia hoe ny fanahy masina dia mpanao famantarana sina izy teo fahagagana ary fanasitranana. Jesosy raha tety ambonin'ny tany dia zay marary rehetrarehetra ny eona taminy na inona retiny dia nositraniny Jesosy, nodioviny boka. Alleluia. Alleluia. Nampahiratiny jamba, natsangany Lazarosy tamin'ny maty. Vitany Jesosy zany. Ary rehefa hiala Jesosy dia nampanantena irahako aty aminareo ny fanahy masina. Ary ozy izy ny asa ataoko no ataony koa, ary anao asa lehibe noho izany aza izy. Fa maninona Jesosy no niteny hoe izay mino aho ny asa ataoko no ataony koa, ary anao asa lehibe noho izany aza izy. Asa izy iny Jaonina toko 10 Jesosy no niteny an'iny. Inona natonga Jesosy niteny hoe ny asa ataoko no ataony koa? Tsotra le antony. Raha hiala ho Jesosy irahako aty aminareo ny fanahy masina. Ary zao ny teniny, zao famantarana zao no anaraka izay miny ametra tanana amin'ny marary dia ho sitrana ireny. Rehefa fien'ny fanahy masina ny olona iray, fien'ny fanapahany fanahy masina ny olona iray, miaraka amin'ny fanahy masina ny olona iray, dia tsy io tananao io tsony ny tananao, fa io tananao io misy herin'Andriamanitra mahery vaky. Misy herin'ny fanahy masina mahery vaky. Ary vao mametra tanana amin'ny marary ianao dia tsy mitovy amin'ny tanan'olombelona tsotra ny tananao, fa tanana misy fahefana, tanana misy hery. Amen. Ny Baiboly tsy niteny hoe zao famantarana zao ny anaraka na pasteur na évangéliste na missionnaire na bishop fa ny mpinotsotra tsy mahazo. Zay ve ny soratany tao hoe ny mpinotsotra tsy mahazo? Fa famantarana anaraka zay ina ozy izy? Zay mino. Ary nampifanarahany ao hiteny amin'ny fiteny zay tsy mbola hainy izy, ary ametra tanana marary dia ninona? Dia ho sitrana. Inona le hoe miteny amin'ny fiteny zay tsy mbola hainy, miteny amin'ny fiteny tsy fantary, fen'ny fanahy masina, ny afon'ny fanahy masina. Ary avy eo ny tananao misy inona? Misy herin'Andriamanitra. Zany natonga amin'ny Petera, nazavaiko teto zany toriteny zany tamin'ny tapabolana. Nisy fotoana Petera mandeha teo Jerosalema foana, eo akanjany Jerosalema foana Petera mandeha isan'andro. Misy lehilahy malemy hatrany akibon-dreniny. Lehilahy manahoana hoe malemy hatrany akibon. Hitany zareo eo foana eo am-bavahady, tazany eo am-bavahady eo, fa tsisy ninina azony ataony. Fa rehefa nanomboka nandray mibatisa ny fanahy masina, nanomboka nandray mibatisa ny fanahy masina, feno ny fanahy masina. Tsy Petera lay olona tsotra intsony, tsy lay Petera olona tsotra intsony, fa Petera extraordinaire. Te ampahery anao hiasa ao anatinao an'izany fanahy masina izany. Dia tsy lasa le Saoly tsotra intsony ianao, tsy lasa le Brigitte tsotra intsony ianao, tsy lasa ilay Patrice tsotra intsony ianao rahalahy, fa olona misy zavatra ao anatinao ao. Alleluia.
Masnadwan, Navakamamut, Simateno, Lan Satana, Nalafalapana the Brifta, Nalafalapana the Brifta, Salapan Devuli, Kurutana Fanzakan Devul, Menzera, Yanabakabak, Menzeran Fanzakan Satan, Kutaneran Fanapan Devul, Menzeran Fanzakan Demunish, Naranzesos, Menzeran Fanzakan Demunish, Naranzesos, Rava, Menzeran Fanzakan Demunish, Yala, Menzeran Fanzakan Demunish, Rava, Menzeran Fanzakan Demunish, Turanem Nafun Fanemas, Turanem Naranzesos, Lefuna Menzera, Menzer, Lefna, Menzera Fanzakan Demunish, Fanapan Satan, Menzera Fanapan and Emrifta, Amninara de Sos, Menzera Naranzesos, Menzeran Fanzakan Demunish, Fanapan connection, Amninara de Sos, Menzera Naranzesos, Naranzesos, Misoto. Kasita Jesus. Amen. Maso plus. Alléluia. Hallelujah. Mafontaka. Tenen ne onile no. Ah? Tenen ne onile no kruta na mitsin tevul. Kruta na mitsin tevul. Miss Faifa. Ta don fumba reta mit satana we. Awar sati fatan. Yenjeran fanzakani amne nara Jesus. Alléluia. Hallelujah. So. Fuan ran mas. Nyatun yenuitsa. Mission farunanirana Jesus. De napa fantat. Failain pin fanay mas. Napa fatara famanin na we. Napa fatara fa ina we. Ni fanay mas na tsy any an-danitra. Fanay mas na eo anilanao eo. Amen. Eno tsara ty tantara ty. Jehovah Andriamanitra ray dia any an-danitra. Naniraka ny zanany lahy tokana dia Jesosy Kristy Tompo hoe ty ambonin'ny tany. Telo taona sy tapany nanaovany Jesosy ny asan'Andriamanitra. Firy taona Jesosy nanao ny asa? Telo taona sy tapany. Teo amin'ny telopolo taona teo izy maty. Telo amin'ny telopolo taona mahery kely teo Jesosy maty. Izy telopolo taona nanomboka nanao ny asan'Andriamanitra. Ary ny Baiboly dia milaza fa niakatra eo kavanan'Andriamanitra ray tsy toy izy. Aiza izy amin'izao fotoana izao? Eo kavanan'Andriamanitra ray tsy toa. Any an-danitra any izy. Izy no mifona ho atsika. Mivavaka ho atsika. Eo anatrehany ray. Fa raha any izy dia izao ny teniny. Ino raha ombanareo mandrakariva? Mandra-patapera izao tontolo. Ambara-patonga n'inona? Fatapera izao tontolo izao. Fataperany izao tontolo izao. Tsy Jesosy mivantana akory miaraka amintsika ety. Fa inona? Fanay masina no irahany. Any anaty tomobile ianao dia miaraka aminao an'ny fanay masina. Amen. Matory ianao amin'ny alina dia miara matory aminao eo fanay masina. Amen. Ao amin'ny tranonao ao misy ny fanatehany fanay masina mahery vaika. Amen. Zany mahatonga amin'ny mpamosavy tsy tafiditra ao amin'ny tranonao tsony raha vao nandray fanay masina ianao. Hallelujah. Haleluya. Mafonteka, mafonteka. Jerenareo zavatra hitanga manomboka eto. Ny tomobile hitondranao tsy ho azony devoloko asiana intsony. Amen. Satria misy fanay masina hiaraka aminao. Amen. Na aiza misy anao dia hiaraka aminao fanatehany fanay masina. Haleluya. Oh, yeah. Mafonteka, toviteka misy fahefana. Zay ny mahandriamanitra fanahy azy. Zay ny mahandriamanitra fanahy azy. Azonao ivavahana tsara fanay masina. Teneniny eo anilanao azonao ivavahana tsara. Azo ivavahana tsara ny fanay masina. Azonao ivavahana tsara. Taky ny ivavahantsika amin'ny Jesosy. Ivavahantsika amin'Andriamanitra ray. Misy fotoantsika Jehovah Andriamanitra rainay zay any an-danitra. Mety tsara zany vavaka zany. Rainay eo zay any an-danitra. Mety zany. Afaka mivavaka amin'ny ray. Satria Andriamanitra iray ihany na dia miseho amin'ny endrika anankitelo azy. Amin'ny sehony amin'izao vanim-potoana izao dia tsy ilay nisehony tamin'ny andro nandeha tety ambonin'ny tany intsony fa miseho izy amin'ny alalan'ny fanay masina. Amen.
Sanandrisy Pasteur itoro vavolombelona afa le toritena omaly iny tena nandray zavatra tena fahasoavana be. Alleluia. Za moa zany tia navatiaka Abinanahary aty alefana be Ambanivohitra be aty de nanaraka tamin'ny Facebook le toritena tamin'omaly iny. De za narary ao amin'ny fo koa ohatra ny zavatra tena marary efa nandritra ny 3 taona zay. De raha vao mihetsiky fo koa de misy zavatra manindrona rehefa misy fihetseham-po zany ohatra hoe tezitra na faly de ohatr'izany foana. De marary de betsaka ny olona maty taty aminay ohatrohatr'izany le aretiny de efa nieritreretra hoe ho faty koa zany ho azy satria hitako tsony ty hoe ahoana na ahoana. De misy porteny iny omaly de tena hoe tsy naheninina tsony anomboka omaly folakandro andro de za tena ijoro vavolombelona vasitana. Alleluia. Tena ieniny afaka tanteraka. Tena afaka be za hoe ijoro vavolombelona satria tena mino fa tsy miverina tsony zany aretina zany. Nino tsara n'le toritena omaly reny ianao? Tena nino ary tena hoe tena nientanentana andokoko tena hoe tena faly de isan'andro na de misy zavatra hoe mahataitra kely anahy fotsiny de manindrona be foana ny eo anilako akavia eo afoko e. De efa matory amin'ny alina ohatra seposepoka zany foanany de ena alina zao natory tsy misy azanjy eo tena hoe tena sitra tafaperaky. Teony eo tena hoe tena tsapako tena hoe zavatra tsy mbola nandalo teo amin'ny fiainako mihitsy le izy hoe tena za zany efa de efa hoe tsositana tsony e. De afaka tanteraka. Fotoana omaly iny nasitrana anao? Iny fotoana omaly iny hoe tena hoe tsy fanamasina ao tena yes tena faly de zay tena hoe zany hividy crédit ao de antony Pasteur fa tena sitranao. Ka za efa tena niandry anareo foana androany tontoloko. Rehefa de mahafinaritra zany yes ohatran'io tena de nareo mandeha mandeha apana tena isorana fa tena hoe tena mamangy anahy mihitsy ny tompo hoe sorana ny tompo hoe fa de mampamangy de mirary soa e ohatran'indry Jesosy manasitrana tahin'ny tompo. de voninahitra manandriamanitra efa 5 taona nafarary anao zay 5 taona 3 taona ny tena natsapako an'izay 3 taona miainako tao anatin'izany aretina zany. Ino omaly iny anao vao tena natsapa an'izany afaka zany? Tena afaka tena hoe tena tsy henoko tsony betsaka zao androany zavatra nahafaly anahy tsy henoko mihetsika tsony de marary eo amin'ny foko ao tena hoe afaka. Mahereza mabapadiso avy any Akadinanahary nareo Ie paroasina Akadinanahary zay. Any akaikina Kazobeny zany? Tia andrefana mahitsy. Eny Ambohimasina zany, Ambohimasina. Andrefana Ambohimasina. Tahiny tompo Pasteur. Tahiny tompo mirary. Fiadanana Pasteur. Ie, itoro vavolombelona Pasteur. Analavasa devolo. Misy aretina vonto be tao ambany Hery Tiana. De tena voto be mihitsy. De raisy mitiandro iaho. Hoe tena vonto efa namenika ny nonoko mihitsy le izy. De efa nidina tamin'ny ilako ty. De tsy anaty fitambavatra manontolo tsy nahavaina mihitsy. Fa le tsodrano le nataon'le mpaminan'Andriamanitra iny hoe zavatra miova ny rariva androany. De tonga taty an-trano le izy de nagaga be fa mbola tsy eo an'le voto be tao ambany elika aloha no mivoaka ny nana fa mbola niditra eo fotsiny. Fa nivoaka tany amin'ny fivoaha maloto ny nana. Raha marina zany efa tokony efa ho faty mihitsy aho e.
le herin'Andriamanitra sy ny fanahy masina miasa dia mivoaka tany amin'ny maloto ny mama aloha satria volongana be teo ihany le tao ambany elo ampitsomboana moa sainam-bavaka moa miasa fanahy masina dia vaky le izy afaka kelikely le tao ambany elo vao vaky nefa tany ambany aloha zany mandeha le mama dia vaky le izy dia mivoaka avany potipotin-javatra ohatran'ny taratasy loza ohatran'ny hoe taratasy potipotika zany no voaka tao le tana fivoahana tato amin'le elika le misy an'le izy satria tao nisy ngeza be tontra dia tsy voateriny dia mifezany dia vo zany le izy hoe tokony hivoaka teo dia fanahy masina zany efa miasa tamin'ny fomba tsangatra mieritreretina mihitsy hoe any nandeha le zavatra aloha le mana efa nameny tsy avataka nandeha tany ambany tany am-pivoahana dia voninahitra n'Andriamanitra fa efa mety tsara zao dia alleluia dia efa nibetsaka mihitsy nivoaka be tena fangagana be mihitsy